mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farmiarabantsika revako malala tratra ity alaka misy fa iraika ambin'ny folo iraika amby roapolo ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny epistily voalohany soratan'ny jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesoa. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nijerenay sady efa notsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay ary tao amin'ny raika efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesoa Kristy zanany ary izao zavatra izao nosoratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarena rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Manamarika ny epistily izay nosoratan'ny Jaona revako malala ny fanomezan-toerana ny fitaomana ny olona, fitaomana ny mpamaky ny epistiliny na ny filazantsara koa aza ahatsiaro n'ilay hoe tany am-piandohana. Amin'ity eto am-piasanantsika ity dia ny teny voalohany manokatra ny epistiliny Jaona dia ny hoe izay hatramin'ny voalohany. Ary tsy eto amin'ny epistiliny Jaona ihany fa hatrany amin'ny filazantsaraky ny Jaona dia efa tantsika tsara fa ny teny fampidirana na ny teny fitarihana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona dia ny hoe tamin'ny voalohany ny teny. Io teny hoe tamin'ny voalohany io na hatramin'ny voalohany io dia miverimberina ao amin'ny teolojian'ny Jaona. Fa inona ilay tiany Jaona tenenina raha miteny izy hoe hatramin'ny voalohany na hoe tamin'ny voalohany. Raha toa ka mamaky tsara ny votoatiny sika dia roa no tiany Jaona ho ao an-tsaintsika. Lay hatramin'ny voalohany Jaona dia talohan'ny nahariana izao rehetra izao. Talohan'ilay nitenenana hoe misy mazava, talohan'ny bing bang raha izay no azahoantsika azy dia izay lay hatramin'ny voalohany. Zany hoe mbola tsy nisy akory izao rehetra izao dia hatramin'ny voalohany Jaona dia taloha amin'izay rehetra izay, talohan'ny zavatra hita maso rehetra. Ary zay ny tenenin'ny Jaona aminao hoe hatramin'ny voalohany, izay hatramin'ny voalohany. Zany hoe Jesoa zany ilay hoe izay hatramin'ny voalohany. Izay hatramin'ny voalohany izay ho Jaona dia hitan'ny masonay, dia nitsapainay tanana, nijerenay, dia nitsapain'ny tananay, lay hatramin'ny voalohany. Zany hoe lay zanak'Andriamanitra dia efa nisy, efa teraka talohan'ny izao rehetra izao, talohan'ny hatramin'ny voalohan'ny olombelona dia efa teo ilay zanak'Andriamanitra. Ary io zanak'Andriamanitra io dia tonga olombelona ho izy dia nitsapainay. Ilay hatramin'ny voalohany dia nitsapainay dia hitan'ny masonay ary dia nofanerasera taminay aza hoy Jaona. Fijoana vavolombelona zany zay. Fa hatramin'ny voalohany faharoa resahan'ny Jaona dia izao koa, tsy hoe hatramin'ny voalohany talohany nahariana izao tontolo izao ihany fa hatramin'ny voalohany koa tamin'ny nahariana izao tontolo izao. Hatramin'ny voalohany koa dia izao hoe ny hatramin'ny voalohany faharoa dia ny hoe tamin'ny nahariana izao tontolo izao. Ary hatramin'ny voalohany nahariana izao tontolo izao hoy Jaona dia izao teo Jesoa. Tamin'ny alalan'i Jesoa no nahariana
izao rehetra zao hatramin'ny voalohany naharinany tany zay rehetra eo aminy dia tamin'ny alalan'ilay teny fiainana dia Jesoa. Ate mamaky ity andininy vitsivitsy ity tsika andininy vavolo de misy zavatra telo manamarika ary ity teny ity perikopa ity ny voalohany de zao ny atao hoe fiainana, ny fiainana veriberina ny teny hoe fiainana, teny fiainana amin'ny andininy faharoa fa efa nasio ny fiainana ka vavolombelona manambarany fiainana mandrakizay zahay ary dia ilay teny hoe fiainana ao amin'Jaona dia tsy hoe teny tsy hoe mifanohitra amin'ny fahafatesana ihany fa lay fiainana de zao milaza fisina ao anatin'ny fifaliana, fisina ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fisina ao anatin'ny fedanana sy ny fisina ao anatin'ny firindrana amin'ny manodidina izay toetra tsy ananan'ny olombelona intsony rehefa nanota izy fa toetra nananan'ny olombelona fony izy hatramin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra. Raha toa ka mamakafaka lay teny hoe fiainantsika dia mila mijery kely ny tenin'ny Jaona dia mampiasa matoa teny zay mampiavaka azy antsoina hoe didomi na manome ary ny teny hoe didomi teny grika zany io zay ny teny hoe didomi manome dia matetika mifamatotra na mifanakaiky mandrakariva amin'ny teny hoe apostelo na koa hoe pempo hoe maniraka na mandefa na manolotra tsy maniny dia io teny hoe manome io dia miverimberina mihitsy ao amin'ny Jaona ary ny matetika ny fampiasa azy de zao hoe manome fiainana, manome ny zanany Andriamanitra mba manome fiainana, hanome fiainana. I Jean Paul II ndray maka na maromaro kotsy ndray maka fa matetika ny Papa Jean Paul faharoa dia nanazavany hoe ny olombelona ankehitriny ny kolontsainantsika de kolontsainan'ny fahafatesana. Manamarika ny tontolo na ny taonjato enantsika dia kolontsainan'ny fahafatesana. Ohatra zay andraisiny ohatra hoe kolontsainan'ny tsy firaharahiana aina ary de mahita fahafatesana famonoana olona herisetra ady na de tsisy ara ny ady lehibe faharoa de hita kosa ny ady regionaly be dehibe mitranga etsero izay hafatesana olona mihoatra lavitra noho ny fahafatesana ady lehibe tany amin'ny fiandohanana taonjato faharoapolo. Ary kolontsainan'ny fahafatesana zay mamono zaza mbola any am-boka, kolontsainan'ny fahafatesana zay mamono ny marary amin'ny lalana ataontsika ohatra hoe ny eutanasie, kolontsainan'ny fahafatesana mamono ny marary, kolontsainan'ny fahafatesana mamono ny ataontsika koa hoe ny olona tsy irina arak'izany. Ary dia kolontsainan'ny fahafatesana zay mamevana ny famonoana ny ataontsika hoe ny zavaboary manontolo mihitsy amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana zay mampiolikoditra eto ambonin'ny tany. Ary marina ny tenin'ity mpanomboandriamanitra ity hoe voiziny eto ambonin'ny tany ny kolontsainan'ny fahafatesana any ka mandositra ny fiainana. Soa nefa fandrahan'Andriamanitra Jesoa zay ny fanateranao tsika, ndrahan'Andriamanitra ny zanany, nomeny antsika ny zanany ary tsy nomeny antsika fe nomeny antsika fa nomeny antsika nitondra fiainana manaisotra mandrava izany kolontsainan'ny fahafatesana izany. Rehefa ranota ny olombelona ao Genesis toko faharoa zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olombelona, ny azo rehetra eo voany sady azo anao hinanana ihany fa ny azo mifarana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona maty tao amin'ny olombelona? Maty tao amin'ny olombelona lay fiainana ny maty tao amin'ny olombelona, lay fiainana lay fitiavana an'Andriamanitra maty tao amin'ny olombelona, lay fitiavana namana maty tao amin'ny olombelona, lay fitiavana ny zavaboarin'Andriamanitra ho zavatra tsara maty tao amin'ny olombelona, ny fahatsapana ny fahatsarana ny asan'Andriamanitra maty tao amin'ny olombelona, ny fahatsapana ny mahasarobidy ny asan'Andriamanitra maty tao amin'ny olombelona, ny fahatsapana mahazava-dehibe ny fiarahamonina maty tao amin'ny olombelona. Izay rehetra napetrak'Andriamanitra ho tsara tao anatin'ny olombelona de nompotehiny fahotana maty tao anatin'ny olombelona. Saingy tonga kosa Jesoa nitondra fiainana vaovao araka ny tenenin'ny Jaona izay nandray azy de nomeny herika tonga zanak'Andriamanitra izy noho ny simpiainana, zany hoe rehefa tonga indray Jesoa
tonga ny zanak'andriamanitra de na tonga fahariana vaovao de nipotra indray teraka indray lay fiainana. ary zay na mafisin'ity epistily ity manao hoe izay rehetra ao am' jesosy ange de nandray fiainany. Le fiainana efa azonay tsapaitanana ho jaona, hitany masonay nitsapainay tanana nyfanerasera taminay, hitanay lay fiainana. No zany de zao izay rehetra mino an'io jesosy koa de zao mahita ny fiainana io. Afaka malala asianao ray safidy ny fiainana na tsy safidy ny fiainana. Fo jaona manao hoe efa naseho io fiainana io ary dia afaka mandray an'io fiainana io isika. Lay jesosy izay mitondra fiainana, mitondra fihedanana sy fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ho jaona nandiny faefatra de raisitsika jesosy, raisitsika le fiainana. Fa ny faharoa zay teny faralahita sy eo an-jaonao de zao io fiainan'io dia miteraka lafin-javatra faharoa firaisana amin'Andriamanitra, communion. Ny teny faharoa zay ambarany ao dia manomboka andiny fahadimy sy fahafito de zao ny firaisana, manana firaisana aminy isika. Teny faharoa de zao ny firaisana amin'Andriamanitra. Jaona dia manazava maneho fa ny fahotan'ny olona de nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Ny fahotana no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ary ny fiainana, ny finonan' Jesosy no namerina ny olona indray anana firaisana amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tafasaraka tamin'ny olona, rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona de tsisy ilana azy tsony. Mazava ny ohatra andraisin'ny Jaona amin'ny Jaona 1:20 momba ny voaloboka sy ny sampany. Ho Jesosy manao hoe rehefa tafasaraka amiko ianareo de tsy mamoa ary atsipy anaty afo ka may. Zany hoe rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra de tsisy fiainana ka tsy manana na inona na inona, tsisy vona inona na inona azo andrasana satria tsy misy fiainana. Tsy manana intsony lay von'ny fitiavana, tsy manana intsony lay von'ny fifaliana, tsy manana intsony lay von'ny fitiavana amana satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary indraindray aza de zao manjary fitaovan'lay ratsy mihitsy. Afako eto zany Jaona de manome toerana manokana ny hoe zava-dehibe ny firaisantsika amin'Andriamanitra, ny finoantsika an' Jesosy mahatonga antsika manana firaisana amin'Andriamanitra ka mahatonga le fiainana hitoetra betsaka atao anatintsika. Ary io fiainana io manjary tonga fifaliana, io fiainana io manjary tonga fihedanam-po, io fiainana io manjary tonga fahazavan-tsaina, io fiainana io manjary mahatonga fahatakarana ny tsy takatry ny olombelona mihitsy ary. Betsaka ange ny tsy takatritsika olombelona, tsy takatritsika ny eo ambadiky ny fahafatesana, tsy takatritsika ny hoavy, fa rehefa ao amin'Andriamanitra isika de mahatakatra ny hoavy haikay moa misy fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, haikay moa misy fiainana mandrakizay mbola miandry antsika. Fa ny fahatelo sady farany le avako malala izay mampieritreritra antsika amin'ity Jaona ity de ny fiverenan'ny teny hoe marina sy ny fiverenan'ny teny hoe mazava. Mandrakariva mifanakaiky ireo teny ireo amin'ny ampiasan'ny Jaona azy ny hoe marina sy mazava. Ny olona manana fiainana, ny olona manana firaisana amin'Andriamanitra de tia mandeha ao amin'ny mazava ary manjary manana fahamarinana ao amin'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ny Jaona azy eto manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamelana fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zany hoe rehefa mandray an' Jesosy tsika de manjary no hamarinina, no sasana tamin'ny rany Kristy ary tonga mahatsiaro ho mpanota ka no dioviny tompo tamin'ny rany dia mahatsiaro voafela heloka tonga marina na no hamarinina. Ny zavatra mitranga am'izao taonjato tena antsika sao de zao marina dehibe. Zany zavatra iainantsika ankehitriny hoe marina zany tsy anankiray zany, tsy marina zany au pluriel zany, fa tsy hoe tokany zany, samy manana ny atao hoe marina, samy manana ny rivotra ny atao hoe marina. Ny marina de zao
tsy tokana ary ianao tsy afaka maniry am'izay heverinao hoe marina fa ny marina azo edikevitra ary tsy ny marina ihany fa ny lalana koa ny lalana koa de zao be de be ny lalana fa tsy zay heverinao hoe lalana ihany samy manany atao hoe lalana zay moantsiny hoe pluralisme ny hoe io inge be de be ny lalana tongavana eny atapitendrombohatra fa tsy lala tokana ihany fa ny zava-dehibe de tonga eny atapitendrombohatra dia be de be ny lalana be de be ny marina be de be koa ny atao hoe tsara ny tsara tsy tokana fa samy mahana zay atao hoe tsarana ny tsara aminao tsy tsara amiko ary tsy azonao terena teny hoe anaiky zay heverinao hoe tsara na anaiky zay heverinao hoe marina na na anaiky zay heverinao hoe lalana tokony ho izy zany ny toe-tsainainantsika kehitriny hany ka sarotra amitsika ny manakatra ny tenin'ny Jesosy hoe tokana angeny atao hoe marina de ao am' Jesosy ihany tokana natao hoe lalana de Jesosy ihany tokana natsoina hoe fahamarinana de Jesosy ihany fa satria tsika voakolokolo zay zavatra malaladalak'izay de zao manjary miafina amitsika tsy takarytsika ny tena marina ao am' Jesosy zavako malala eto Jesosy de tia amerina ao anatin'ny fisainatsika manao hoe jaona hoe ao am' Jesosy ihany misy ny fahamarinana raha toa ka somary sarotraratra kely tak'izay ny fanazavan'ny jaona io teny fanalahidy ireo de reto ny hevim-panahy tokony ho tsaronao araka ny jaona voalohany de izao verenao raha tsy miaraka am' Jesosy ao am' Jesosy ihany no misy ny fiainana very ny olombelona any am'ny fahafatesana ny olombelona raha tsy ao am' Jesosy izy ao am' Jesosy ihany no misy ny fiainana ary rehefa ao am' Jesosy ianao de zao manana fiainana aza mitebiteby fa rehefa napetraka ao tam' Jesosy ny fiainanao de ao am' Jesosy zay ianao manana fiainana fa ny faharoa de zao satria anao ao am' Jesosy de zao mandehana amy mazava mandehana amin'ny mazava aza manamary-tena aza mietrehitra ny tenanao za nge tsy manoty za nge tsara za nge hoy eto miteny hoe raha hoy isika tsy manana ota isika de sady mamita tena isika no manondro an'Andriamanitra ho mpandainga fa Andriamanitra ny teny fa ny olona rehetra tena ny avokoa noho izany de zao miantso atsika zany eto jaona hiverina amin'Andriamanitra miantso atsika jaona eto ahatsiaro hoe ao amin'Andriamanitra ihany misy ny fiainana sy ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy de mandehana araka ny mazava ary ny fahatelo zay afatra ao anao ho hevim-panahy aminao de zao ny fifaliana ho tanteraka ny fifaliana ny antony nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy de zao ananatsika fifaliana hiteny hoe fifaliana io marina fa tsy de tena amy teolojian'ny Jaona izy eo ihany fa amy teolojian'ny Paoly izy matanjaka be ny fifaliana fa amy Jaona de zao vokatra ny fifaliana vokatra ateraky le fiainana endrika isehon'le fiainana endrika isehon'le famelan-keloka ny raisina endrika le ateraky le fandehanana amy mazava de zao fifaliana tokony mandeha ho azy amitsika zany hoe manana fifaliana zany raha kristianina zany no miferinaina lava negatifa lava amy fomba fijery miferinaina amin'ny hoe ahoana ny hoavika ahoana mila miasa tsika mazava ho azy mila miezaka tsika fa izao tokony ho manana fifaliana isika satria nahoana satria ny fifaliana ny endrika isehon'le fiainana mandrakizay atao anatintsika ny fifaliana no endrika isehon'ny fahatsapantsika ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra ny fifaliana no endrika isehon'ny firaisantsika amin'Andriamanitra ho aminao aneny fifaliany Jesosy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa Andriamanitra fifaliana ianao Andriamanitra namonjy anay na nome anay ny zanako malalanao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ao aminao no misy ny fiainana ary vavolombelony zany ny soratra masina vavolombelony zany ireo apôstôly efa nahita ny mason'ny apôstôly ary efa notsapain'ny apôstôly tanany ianao fony tonga ty am'izao tontolo zao ary de manazava mijoro vavolombelona aminay ny mpanomponao ny apôstôlinao fa ao aminao ny misy ny fiainana azona iainana isan'andro zany tompo omeo finoana sy faharetana izahay amin'ny fiarahana sy ny firaisana aminao Andriamanitra ao am' Jesosy zanakao fa efa tonga olombelona ny zanakao ny raha inao amonjy anay
ahatsiarovanay fa voavela elika izahay mivavaka izay tompo ampioreno amin'ny finoana azavelanao kiaza ny fiferotanaina kiaza ny tebiteby kiaza ny tahotra fa ataovy miorona amin'ny fitiavana sy ny fifaliana ny fiainana isan'andro satria mpanomponao zahay dia marino aminay ny teninao fa efa tonga ny zanako malalanao nitondra fiainana sady anananay be dehibe mamelanay tompo raha misalasala zay tsy mahatoky ny fitiavanao tsy mahatoky ny fiainana ny menao ka mandeha mivezika tsy mivezika ro mitady fiadarana sy fifaliana fa tsy mahatsiaro fa efa ao anatinay ny fifalianao efa atao anatinay ny fiadananao azona iainana isan'andro zany mivavaka izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay mpanaraka zao mofinaina izao atolotra fiangonana mivavaka izay ho an'ny isam-batan'olona mpanaraka ny mofinaina atolotra fiangonana aoka omenao fiainana izy ireny aoka omenao fiainana ny isam-batan'olona omenao fifaliana amarinonao tehirizinao ary amasininao tompo anjaka amin'ny tsirairay avy eny ny fahatokina fa velona ny Andriamanitra inonay velona ny Andriamanitray Andriamanitra mitantana mampandresy momba ary mikarakara sy mitsinjo ny fiainana isan'andro dia manavao ny fanoratenany mandrakarivo izay tompo hitoetrao aminao Jesosy amen.